hafahafa ny fanaovana politika ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao satria raha toa ka ny andrandra fiovana goavana ny rehetra dia toa lasa misalasala sahady ny vahoaka izay nitolona amin'izao ankehitriny izao noho ireo ankamoaka izay maro samihafa izay miparitaka tapitserasera amin'izao fotoana izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Tsaiko tsony izy indray matofilo zao ny izy ry vahoaka ampanatry tena lehibe ny lazako aminareo za dia mbola vonona nompo tanindrazana noho ny fiarovako ny aiko no natonga ana nandao ny fianakaviako nanomboka afako maly laha tokana ny any ary za tsy anaiky novinanoviana ny resaka kolikoly tsy anaiky novinanoviana iara-iasa amin'ny mafia nandao ny fianakaviako indray ny tenako fanindroany zao tiako ny vadiko arovako ny tanindrazako mitonga tsy miarahaba honona mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ireo ankamoaka izay nisesesy tato ato zay no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity niteraka resabe mantsy ny fandraisany mpanjakany Eswatini ny filoha malagasy teo aloha Andry Rajoelina izay nanao fitsidiana mpanajana tamin'ny mpanjaka izy izay tanterahana tao Mandeville Grandal tamin'iny herinandro lasa teo iny marina fa miomana handray ny fikitiana ny fitondrana ny Troika ao amin'ny SADC ny mpanjakany Estaoni ho an'ny feptaona 724 izao lasa niteraka resabe moa izany satria manameloka izay fihetsika miaro ny fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina izay filoha teo aloha amin'ny fanjakana Estaoni ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fiadidinana ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara voalaza fa Andriamatoa Andry Rajoelina izay filoha teo aloha dia efa tsy manana fahefana ao Madagasikara intsony amin'ny mahafilohany esorina azy ambaran'ny fanjakana malagasy fa fihetsika fanitsakitsahana goavana ny fiandrianam-pirenena malagasy ary fanaovana tsintsinona ny vahoaka ity ataon'ny filoha teo aloha ity Madagasikara dia firenena izay manana ny fiandrianany ka tsy hanaiky velively an'ity tranga ity ho izy ireo hatrany tsy vitan'izany fa filoha teo aloha atoa Andry Rajoelina izay efa nandefasana didy fampisamborana iraisam-pirenena ka tsy manana fankatoavana ao amin'ny sehatra diplomatika iraisam-pirenena ary tsy solotena any Madagasikara amin'ny sehatra any ivelany izany intsony tsy vitan'izany fa tsy manana zom-pirenena malagasy intsony ny filoha teo aloha rehefa nafoy ny antsitrapo izany taorian'ny nisafidiana zom-pirenena hafa hoy ny fanambarany fiadidinan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara mikasika an'ity fitsidiana izay nataon'ny filoha teo aloha ity tany amin'ny fanjakana Estaoni ity etsy ankilan'izay raha iny horonan-tsary sy ny vaovao izay mivoaka mikasika ny fitsidiana izay nataon'ny filoha teo aloha iny sy ny zavatra voalaza tao dia azo lazaina fa mifanohitra amin'ny fiankevitra izay noraisina iombonana tamin'ny SADC ho iatrany ny député Randrianasolo Nicolas nambarany fa nisy ny iraka izay nitanterahan'ny Troika tao Madagasikara ary nisy ny fionambe manokana amin'ny SADC izay natao handraisana fanapahan-kevitra momba ny tohiny sy ny fitohizan'ny dingana politika ao Madagasikara ao tsy vitan'izany fa taorian'ny fanapahan-kevitry Madagasikara izay tsy hanohy intsony ny tantana ny SADC dia atoa Cyril Ramaphosa izay filohan'ny Afrika Atsimo ny filohan'ny mpitondrana na intérim ao amin'ny SADC amin'izao fotoana izao marina nefa fanalitra ireny fandalovany iraka manokana SADC tao Madagasikara ireny dia nisy ny fiankevitra noraisina ary mazava sy voarakitra ara-dalàna toy ny tolo-kevitra izay nivoaka tamin'ny famoahan'ny rafitra ankapobeny na ny tondrozotra faideroty mba hisy ny filaminana ao Madagasikara maromaro ny voarezaka tao ary nanao fanoloran-tena ofisialy i Madagasikara hanaja sy hampiatra tanteraka ireo tolo-kevitra rehetra ireo heveriko araka izany fa endrika fanakorontanana iny fihetsika fitsidiana izay nataon'ny filoha teo aloha ireny tany Estaoni ireny ho iatrany député Nicolas Randrianasolo raha naneho ny heviny mahakasika an'izay fitsidiana izay nataon'ny filoha teo aloha tany Estaoni izay mila atao fanadihadiana ny filoha teo aloha toa ny Andry Rajoelina ho iatrany député Nicolas Randrianasolo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety mbola betsaka ny forongony filoha teo aloha io izay tsy manaiky
fa efa tsy filoha intsony Andriamatoa Andry Rajoelina. Nambaran'ity député ity koa fa misy ambadika politika avolenta ireny fitsidiana ireny sy ny fandraisana izay nataony Estawini ireny araky ny voalazany hatrany. Etsy ankilan'izay nanao fanambarana goavana sy ankamoaka goavana izay nanaitra ny be sy ny maro i colonel Patrick Rakotomamonjy izay vao nisorana tamin'ny toerany Voatsila Moiny dia iny fa nivoaka tamin'ny fahanginany ny lehilahy tamin'ity herinandro ity. Namoaka horonan-tsary colonel Patrick Rakotomamonjy izay fanambarana voalohany taorena ny soranazy tsy ho talen'ny doléance teny anivon'ny fiadidinina ny fanavaozan'ny Republika ny Madagasikara intsony. Masika ny hafatra izay nampitainy izay mitodika amin'ny colonel Mikael Randrianirina filohan'ny fanavaozan'ny Republika ny Madagasikara ary hafatra miampita amin'ny vahoaka malagasy sy ny filohan'ny miaramila manamboninahitra lefitra na ny Kozofam izay telo mirahalahy. Raha azo hina dia miafina indray ny colonel Patrick Rakotomamonjy amin'izao fotoana izao noho ny filazany fa fiarovana ny ainy sy ny antsunjay izay natao taminy. Voalaza fa natao famotorana ihany koa izy ny andron'ny Krismasy rehefa nolazaina fa humpanonga-panjakana sy miresaka amin'ny mpanao politika. Ankoatran'izay dia nolazaina fa nampiantso orinasa lehibe colonel Patrick fonizy taleny doléance. Manamboninahitra general ao amin'ny gendarme no nilaza tamiko izy hatrany. Patrick mitandrema ianao fa hosamborana satria hanao fanonganam-panjakana. Nilaza colonel Rakotomamonjy Patrick fa noho io dia voatery nandao ny vady amanjanany iray izy nanomboka tamin'iny andro ny afako mahaliana ho fiarovana ny ainy araky ny voalazany hatrany. Nanamafy ety farany fa tsy hanaiky na oviana hiara-iasa amin'ny mpanao kolikoly sy ny mafia sy ireo firongony izay tsy afaka hiarahany asa satria fitiavan-tanindrazana ny azy ho izy fa tsy fitiavan-tseza kosa velively ary rehefa misy zavatra tsy rarina sy tsy mety aminy dia tsy hanaiky hatramin'ny farany izy ary vonina hiady hatramin'ny farany tahaka ny nataony tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny. Midika izany fa mihinjana ihany koa nitady amin'izao fotoana izao ny eo amin'izay Patrick Rakotomamonjy izay kolonely voanesorina tao amin'ny fitantanana doléance zay sy ny mpitondra amin'izao ankehitriny izao ka dia ho arantsika eo no mety tony ity tantara ity sy ny fanazavana izay avy amin'ny mpitondra amin'izao ankehitriny izao asa raha inona indray zany no entin'izy ireo hanazava izay voalazany colonel Patrick Rakotomamonjy izay mahakasika ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao. Raha toa ka marina izay voalazany izay dia lasa manditsy fanantenana be sy ny maro ihany koa izany ny fitondrana izay misy amin'izao ankehitriny izao ka engania mba tsy ho marina izay voalaza izay mba ahafahany voaka malagasy miaina ampilaminana sy hotony ao anatin'izao fiainana efa mandalo crise sy ady sarotra izao. Izay no masaka azona rosta ao anaty vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.